ity kianjo ity dia nalebiastika eo amin'ny ray alina eo isika 50 000 eo no ato anatin'ny kianja ankehitriny. Andriamanitro! Ray alina eo isika 50 000 eo no ato anatin'ny kianja ankehitriny. Fa ny olana de zao fanapaha-kevitsy ngay radio io tsy mety. Mba miverena anao ngay andrin'ny radio io fanapaha-kevitsy. Raha mba manana fitiavana kely. Fitiavana kely fotsiny. Anio firenena io satria potika io firenena io. Momba ny kianjan'ny Barea fanapaha-kevitsy diso ane reny. Satria lasa vola atsika ndray. 77 millions de dollars nefa ny an'olo 40 millions de dollars afaka andraisana lalao iraisam-pirenena sady mitafo. Ny antsika sady tsy mitafo no tsy afaka andraisana lalao iraisam-pirenena. Ary tsika perte foana. Zay mba iangaviko anao kay andrin'ny radio iny. Betsaka ny fanapaha-kevitsinao mahaperta atsika. Na iny Airbus iny. Raha fitadidiko 30 millions de dollars ny vidiananao azy. So fait 70 millions de dollars. Tamin'ny andron'ny président Sarkozy, tamin'ny andron'ny Tete Zamita. Zao le izy namidinao 2 millions de dollars. Perte 4 millions de dollars atsika am'izany zavatra zany. Zao ny firenena tena mijaly tanteraka. Raha io vao manapa-kevitra anao averina amin'ny fer indray iny hanaovana entretien ireo lalantsika reo malaky isika ao anatin'ny 6 mois na ray taona ary fefa vita lalam-pirenena rehetra. Fa hadiso-kevitra zany. Tsika tsy aza mifampijery hoe za mpanohatra. Ianareo mpitondra aza mijery an'izany intsony. Potika le firenena. Ho maty atsika mianakavy. Lakolo sy mpiangonana ny feonomaly any no miverina androanina de teo azany fikarakarana folokoloana fihetsiketsehana de nazava zany fa dia tsy nakatoavany kafy aloha zany anika azany Barea tsy nazy fakatoavana namoaka serasera ny fédération ganiana fa iazo any Maroka atrika ny lalao ifanandrinana Madagasikara amin'ny fifanitsanana karana amin'ny mondial 2024 lalao tafiditra amin'ny andro fahenina amin'ny fifanitsanana izy io zay atao amin'ny 24 marsa 2024. Tokony atao aty amintsika dia Antananarivo ao Mahamasina izy tira no fampitana azo kanefa moa noho zay antony zay dia tsy maintsy tany Maroka no atao any amin'le hoe Al Hoceima no atao izany lalao izany. Mbola tsy nazo fakatoavantsika araka ny voalaza atetsy ambony zay niteraka resaka tamin'ny omaly mikasika an'ity kianja natsaraina ity. Vaovao hafakely mpianatra 70 niakatra fitsarana noho ny kompa. Niakatra fitsarana ny alatsinainy 20 febroary 2024 ny mpianatra 4 be zao avy amin'ny sekoly tsy miankana. Iray tao Tanamakoho voaroroy amin'ny herisetra tamin'ny fitaovana antsoina hoe kompa. Ny tranga dia niseho ny 20 janoary lasa teo rehefa nisy mpianatra iray naratra mafy tao aoriana ny nanatsatohana ilay fitaovana teo ambony masony. Na dia niezaka nandamina azy zany sekoly dia nandefa ny raharaha tany amin'ny manam-pahevana ka dia izao ny vokany. 70 isanjaton'ny malagasy dia tsy afaka misitraka ireo filana fototra amin'ny olona toy ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny toeram-ponenana raha nambarany banky raisam-pirenena. Milaza ihany koa ity farany fa miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka ireo malagasy satria $5 isan'andro isan'olona no entiny ivelomana ao anatin'izany anefa misy ihany mbola mikalabina satria mandry ambony volamena atao hoe tobo tanàna mianahana vareka anjakany Sonosy Garana atsika no mandinika. Zay le somary mampalahelo le zara de tsy resaka ny mitsy aloha raha ny safidy kanefa moa zany joatsy ny tena manahirana hoe fa maninona ny teto tsy namoaka vaovao momba ny lizy mitsy satria tamin'ny fotoana nahatongavandreo atao expert ny CAF
nanao fitiriana faraparana zany hoe voaja ve reo atao hoe teboka voarina moa zany ireo teboka enina sa sivy ary valo sa sivy le sivy tokony mbola hitsy zany taorian'ny fitiriana farany mba ahafahana mahazo an'le ataontsika hoe homologation an'le kianja bare de raha ny fahatongavana teny tonga tenyny ministre tonga teny le bien fédération tonga teny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny tondrana mpanao gazety fa raha zay sary zay mipotra zany de hoe fa ok ty de tao anatin'izy zany hoe lasatra zareo de hoe am'ty herinandro ty herinandro 15-16 février boa de hoe afaka am'ty herinandro ty na ty week-end ny tam'izay fotoana zay de efa ho fantatra ny valon'ny fitiriana farany mikasika ny homologation ny kianjany bare dila ny herinandro tsisy ny andro ny rehetrarehetra de aza manelo vaovao tsy marina fa mandrasany vaovao official tena ny andrika ny olona ny andro ny rehetra zany okeko samy fa miandany tena hijery baolina mamasina am'izay milalao raisam-pirenena de zao zany tena mba tena zay nanohina ny foko loha zany tao anatin'izy hoe ny fédération na baolina kitra tany Ghana no namoaka ny vaovao ary de nisoratany tao amin'ny paragraphe voalohany eo anatin'le izy mihitsy hoe ho atao ariny lalao noho tsy fahazahoany le kianja national Madagasikara homologation eritrereto ny any Ghana ndray ny tany namoaka izy izy taty voanamoaka calendrier ny taty amin'ny fédération taty zany hoe ireo lalao anankiroa farany zao ataon'ny Madagasikara ao anatin'le fifanitsanana zany azahoana tapakila hiatrika ny mondial le enina de ho taterahany any Comore zany hoe ny lalao zay tokony hampiatranao tsika amin'ny Ghana de tsika mina de atao any Comore efa namafisy any Maroc zay efa namafisy ny fédération ny Ghana tao anatin'ny tranoka lalao zay tokony alehantsika ny Centrafrique koa zany tsy manana kianja de eo atao any Comore ihany koa de zay zany tena nampalahelo ary ndre tiana hoe fananiny hoe tena ny any Ghana veranga no milaza le tsy hoe maheno izy fa fatany tsy maintsy efa efa ny amin'ny 70 jours melonga de efa fantatry le anina hoe sososo fandeha ny kianja anaovana le izy de izy anaovana le maty tsy ny andro ihany izy zany taon'le taty ny Ghana hoe izay no andeha any Madagasikara zany toerakafa de tena hoe zaroany Ghana zany ny informé voalohany ary nilatsaka angeny vaovao-tany zay ny taty voanamoaka le calendrier hoe aria am'izao ora aty Madagasikara no atao any any Maroc de Comore foana koa any amin'ny Maroc daholo lalao anankiroa farany zay ataon'ny bare anaty zay no manahirana be zay tia kianja ty zany tao anatin'ny efa ho antonany tsy nahazo vakantoavana foana de nosiny hoe manahirana sady marary tonga vakivaky misy le sady marary no mahamenatra nananina fito amby fitopolo $300 tena lasa ihany zera tony hoe fanamboarana sy anytony tena ohatra ny lasa be sika so de mba tsisy any so de tena risaka sérieux mba lazorangany za moa raha iteny sinoa fa mbola mety hitondra interprète iresaka am'le orinasa nanao an'io hantso hotsina malina nanao kanja nanao hotsina malina fa tena tsy vita fa tsy ao anatin'ny eritreretina sy ampiasaina le izy ve fanavaozana kianja fanamboarana kianja olona ny tena latsaka zay mavita kianja manontolo any Rwanda zao jereo io tena hoe fa midiry an'ilay fihetsiky ny fitona fanjakany hoe tamin'ny satria nandalo teto ilay hoe iraka ny CAF sy ny FIFA rola tena ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny sekretera fanjakana misahana ny tanàna vaovao tena ndresaka hoe tiniko mihitsy tamin'ny faharoa ambin'ny folon'ny volana febroary teo zany hoe mbola voaray tapa-bolana lasany de tena vita soma tsara ary hitako hoe afa-po zareo raha ny fahitako azy efa niezaka nanao totosan'ny teboka sivy amin'ny fanjakana de tsy lojika raha tsy maka tony kafy iny zao le tompon'andraikitra nanao an'le ataoko hoe fanaovana nanakinana ny asy io fa ity ministre ny sport sy ny ministre ny sport sy ny tanora ty tamizy voatendry ao amin'ny toeran'io de isany ao anatin'ny fanambiny ny azahoana ny kianja io homologation de zay zany loha izy ka tsy fantatry hoe tratrany veny tanjona nandeha tany izy nandeha tany ivelany niona tany amin'ny kafy zavatra fa niresana tany niapiatranao ny Madagasikara n'le resaka fifanana continental amin'ny resaka beach soccer zay no nanaovana serasera avy tany de zay zany le izy de tena hoe fa niara izay faharoa zany ao anatin'izy tsika ve zany de tsy nanana option hafa fa tsy maintsy niterena mamasiny foana nakana homologation ny antony de zao isika raha mahatadidy
de sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara indray mandeha tsy miverina nanaovantsika CAN tamin'ny 2019 ny toerana ny batantsika sy nahazahoantsika zany tapakely zany kianjany votovorona de za zany tena de tsisy option hafa mihitsy ve zany raha misy zany option A na hoe plan A de misy na hoe plan B de ny parallèlement tamin'ny rezafady hoe ny ara-dalana ny fanindran-dalana tamin'io ve zany de tsisy fahafahana na hoe aiza koa ny kianja afaka aroso mba ahafahana mampiatrano lalao raisam-pirenena akoatra ny tsy Mahamasina raha mijery ngery lalahy raha hitanareo satria nandeha tamin'ny fahitalavitra le izy le kianja nanaovan'i Madagasikara sy Comore lalao tatsy amin'ny Maurice ianao hoe de mahita de tonga saina be ianao hoe ireo kianja amin'ny Maurice iny raha ngany de mahazo homologation nefa ny kianja tsika tsy amin'ny Mahamasina itsy de tena hoe de tena hoe de zay no mahatonga ndray de tsisy plan B mihitsy vela izy hoe afaka ny gery kianja hafa ihany koa akoatra ny Mahamasina nanovana n'le hoe tia koa arosonay tia mba ahafahana manao an'le izy any avotovorona nge raha ohatra tsaiky firarivo ny zakan'le kianjaka zay aloha ny tratra de mandeha amin'ny fahitalavitra le izy de nandanina vola de enatra lay hoe nanao kianja manara-penitra nefa mila jerena koa satria hafa mihitsy rehefa mba milalao eto amin'ny taniny miaraka amin'ny mpanohana azy na de mbola sarosarotra sy mbola mila fitezana be ihany koa ny fanohanana fijerena baolina eto amintsika tsika zany raha vao tezitezitra de le manimba zavatra miafy sy ny tsika mbola tsy hoe rehefa mitarika ny adversaire de tsy manohana fa ngonongonona eny amin'ny seza zany mbola misy resaka hafa zany fa le hoe le tena isika tsy afaka milalao eto amintsika hitrereto fa ilalao any amin'ny Maroc zany inge mety ho tsara fanahy amintsika ny Marocanina satria hoe mba misy fifamatorana ara-tantara noho ny le hoe voatery sesy tany taty ny mpanjaka Mohamed V tamin'izany fotoana zany de tena hoe mety ho tsara fanahy amintsika ora ngafa mba kelikely fotsiny le mandro volontsika mampiasa ny kianjana ny vola meditra any zany zao de mbola hoana ny fandanina ho ateraka le déplacement andeha makany mbola io vesatra daholo zany rehetrarehetra zany de zay natao hoe tsisy plan B ve zany de tsy metsika an'anio za zany ray zay faharoa tena verena ampianarany taloha nga io kianjo lasa ohatry barea zany fa lasa ohatry problema be le izy aloha anarany club alizy fa aloha hijanona am'le tena hoe stade municipal de Mahamasina io zavatra io averena am'le taloha satria manany tantarany manany asiny zany fa azalana nan'le hoe stade barea de adino fa tena le hoe stade municipal de Mahamasina stade de Mahamasina io avereno am'zany anarany zany io zay faro tena mety homenatra ihany le bozaka avano aby Angleterre tena misy anety koa le tsy mety mitompotsika fa tena ko zany hoe bozaka nafarana zany tam'le voalohany bozaka nafarana avy any Angleterre mihitsy ny bozaka natsaika teo de ino zany le lasa rongorongotra be ohatran'ny sokony endra le izy rehefa le vohitsakitsaka nanaovana fety de nysoloana de nangody de nanetsana bozaka vaovao de zany izao manao sao de ny bozaka iny de mba bozaka iny zao de mba mila manontany am'zareo eny ampanrenombe any ina bozaka mety eo de fahatelo hoe sao de mba tsy iraisana amin'ny rugby nga io ohatrany afaka anaovana lalao raisam-pirenena iny ery amin'ny Maky afaka manara-penitra koa neny manara-penitra hoe afaka anaovana lalao raisam-pirenena firy zany ny lalao raisam-pirenena natao tery amin'ny Maky de mandao atao synthétique raha ngaty fa raha synthétique koa mety sao de to de mba zany ny vahaolana ama tena ohatrany hafahafa be ragna le izy io de tsy maninona raha ohatrany hoe tsisy bobitsony de anao koa ty koa ary fotsiny hoe ny ty hoe mahatsaro farany hoany Madagasikara stratégique be satria hatreto santsika larana fahatelo i Comore sy Ghana Comore voalohany manana isa 5 avy de tena hoe ao anatin'le mpijery tokony mba hoe ho mpanohana eto Madagasikara ary tombon-dahany foana hoe fampiatranona ny fandraisana lalao eto fa de iarahana mahita io zany lay olana ao anatiny nefa itsika ihany koa nakapana zaza vaovao de tena hoe fanambo hoe ekarana amin'ny mondial 2026 de misony hoe tsy zavatra mifantakasa mifanjarika zany sa mba ilika any amin'ny ompanazatra io ndray raha sanatry sana ataoko hoe sanatry hoe tsy fombiazana sanatry zany mbola hoiteo arinao zany satria misy lafy marina ngeny mety mahatonga an'io resaka tsy fombiazana io fa za aloha zany iverina ao anatin'le hoe
fanambin'le ministre perinasa am'izao fotoana zao ny azahoany kianjo homologation amizy nytendainao am'izany toerana zany ireo le tompona andraikitranao ny fotodrafitrasy io zany mbola eo amin'ny toerana io fa teny atsaiky aloha manoloana raha tany amin'ny firenena efa nisy namitra pialana rahabokseo zany ambony tatami de le mpanazatra ry tonga de ambony tatami ao zany le serviette tena fio tsy navita tsy mety tsony ty aloha mba ho an'ny hafa indray zany manao le zao nasamy za marary be mifoko an'le izy fa miezaka misotrana zany rano samy maserdania te efa petary voana ao anatin'izy sy ho fainy kely aloha iny ary dina zany zao nao tao hitany zany filoha frantsay ho anao visite eto zany tokotany zay le sara mitranga mety raha miakatra tia tanàna tia misy fifampiresahana teo amin'ny ministre ndrarambahiny malagasy tery lehibe ny diplomatie zany raha matora sata rasata raha fa raha vavitafika zany a tamina tokony andraikitra ministre frantsay misahana ny zay anisan'ny voadinika atao anatin'izany zany le hoe office dian'ny filohana frantsay eto Madagasikara le hoe visite officielle mihitsy zany le izy izy moa zany filoha zany Emmanuel tandre misao de tsisy fandraisana an'le niantso maly io tsisy zay zany tena hitany Emmanuel amin'io zavatra io zay sao de misy anina indray le izy de ho avy eto izy zany mino zany fa mety fanindran-dalana am'le fisin'ilay fiorana tapiny ao ataon'ny voameran-dranomasimbe indianina na ny COI zay ho tanterahana amin'ny 5 volana aprily io moa zany raha tsisy ny fivavahana de any Nosbe no anaovana an'ilay Nosbe Elville no anaovana an'ilay fivoriana resam-pirenena irasan'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina fa raha hoe visite officielle ho ataon'ny filoha frantsay zany de mazava loatra fa tsy maintsy ho aty Antananarivo zany no hitranga de inona no iseo io zany zao zay fiaraha-miasa rehetra amin'ny frantsay tsy maintsy mapotropotra mandeha de daholo ao anatin'le izy mila milamina daholo ny atao tanàna ary mety zay mahatonga an'io any izy mananina an'io tonga de pisio satria amin'ny lafiny géopolitika ny ohatran'ny hoe asehoan'ny fitarana eto amintsika koa tototika kely manao pipi maso any amin'ny hoe arabo any amin'ny rosianina asa hoe mba misy fandraisany amin'ireny ihany koa hoe aloranga alama nareo namana fa asa hoe mba hisy tombotsoa tena atsapahitanana ho an'ny firenena ve sa hoe tambitambo politika sy karazana tsonotsonobodry kely eny fa raha ivoka raha tsy tena mba fantanina ihany anapetraka eo anatrehan'le izy satria raha ny hoe ara-toekarena zany tatitra tamin'ny volana desambra teo somary niena ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara na ny fanafarany entana avany na ny avaty makany de somary nisy fidinana hoe tamin'ny satria ny 2020 sy 2021 tany zany ny topo hoe tafakatra 2.2 miliara dolara de somary nisy fiainana kely zay tamin'ny 2020 sy 2021 asany am'izao fa ny sara mitranga aloha amin'ny tontolo hoe ara-bahatra sy ny sisa sy ny hoe fiaraha-miasa somary tsapa sy tsikaritra hoe manao pipi maso amin'ny firenena matanjaka hafa Madagasikara eo le firesana hoe diplomatie ara-toekarena misokatra amin'ny rehetra fa na izany zany misy lanjana ary tsara foana mampatsiasa manamarika hoe ila Frantsa manana tombotsoa goavana eto Madagasikara ary ny hoe sehatra ara-toekarena sy hoe vondron'olona tena hoe mifiain'ny toekarena eto betsaka reo hoe ny frantsay na izy no andamosiny na mizaka ny zoam-pirenena frantsay sy ny sisa ka asa hoe anahoana ny mba hoe fandamidaminana nyreny sy ny hoe tombotsoam-pirenena ao anatin'izay ie mbola anaraka zay tsika fa fanampineny toko raha fahalamanana fotsiny ao aorinan'ny tsiaro ny tolom-panafahana 47 no avy eto ny filoha zany hoe ray volana ao arin'iny zany ray volana ao arin'iny zany efa manomboka le mety efa mba lefilefy kely zany le fitanana ao anatin'le fitiavan-tanindrazana ny hoe fanoerana mpanambohitra mpanjanaka frantsay tamin'izany fotoana zany no avy eto ny filoha frantsay asa hoe anahoana satria ohatran'izany zao ny frantsay sy ny algérienne mbola mafana be mihitsy le ataontsika hoe disadisa eo amin'ny zareo na de efa nisy hoe reconnaissance misy hoe ny reconnaître zany zavatra zany ary ny frantsay tamin'ny alalan'ity filoha ty de eo koa zany tsika hoe manahoana zany zao zany zavatra zany hoe tamin'ny andro fanjanahantany sy ny am'izao resahana be mikasika ny restitution ny karandoana hoe ny kabeson'ny mpanjaka toera voaresaka be zany ao anatin'ny mikasika ny Île Parsa inona ny mety fivoahana zany raha zany torin'ireo fivoriana satria fivoriana hoe premier tour de vita mivita tany le natao tery andafy avaratra misy le comité iraisan'ny rotota amin'le hoe amerenany io resaka amitsika n'le nosy manodidina na ny Île Parsa reo nisy fiorana fanondrony tokony atao any a Paris na any France dia tsy nahinona vaovao tsony amikasika an'le mitovy amin'le homologation
Japon io zany le mikasika ny fivoriana faharoa fa de premier tour de teo zany izy ary nisy fanovana le mpiambana ao anatin'le satria raha sy diso zao tsy ao anatin'le ekipa le mandrafitra an'izany ihany zany tsony ny professeur Ranjeva mikasika an'iny resaka iny maro ny zavatra mety ho afaka resahana hoe inona satria ny frantsay keo manoloana andro ataontsika hoe hémorragie na tatiana am'le hoe reo firenena any Sahel sy manodidin'ireo zany Guinée, Burkina Faso, ny any Tchad, reny zany lisy fivoapita-tanana zay hatrany Gabon ihany koa zany le hoe tsy mifanaraka amin'ny lalampany fa ngasiny miaramila ny fitantanana ary reo de somary norona kokoa any am'izao rorosianina am'izao fotoana zao sy ny sinoa ihany koa amin'ny lafiny anankiray de tsy maintsy mijery ny fika zareo frantsay zany indrindra aty amin'ny faritry ny ranomasim-pahiny ihany zay stratégique be na canal de Mozambique na ny Océanie amin'ny lafiny resaka hoe ara-pitaterana amin'ny resaka maritime zany na piraterie maritime ihany koa na jolaitsambo ny sisa ary tsy lavitra an'izany le victoire tsy victoire ny fandresen'le candidata aty a Djibouti zay misy tompamahara zareo ihany koa misy koa le eritreritra hoe zareo hamoha indray le tompamaharany tany Antsiranana efa misy zany rehetrarehetra zany hoe tafiditra ao anatin'ity dia am'izay ataon'ity filoha frantsay ity de eo moa zany zalapanao domaine tanany ao zany sy porito zany resaka zany de hoe tena de mba mifamangana zay ao zany zala samy zalahy tena zalahy le mpanao domo koa ianjana be zany sady manapony izy zany no mahita zany azy la ty mandehany anao fa article 42 ohatra izany daholo mandehany amin'ny domy iny resaka izy aloha aliotsy manateny ny olona anankiray mahakasy hoe mahazo ny zofirenena frantsay de namany mianihana fa hiaro ny tombotsoa ambonin'ny la Frantsa marina misy resaka hoe tsisy afaka analana amin'ny malagasy ana fa anaizana zany tena zay le izy aliotsy manatena tena mbola tsy amty zay ny azo miezana de marary lay za mifokoko inona fa de aleo anaraka doka zay le afandimby le antso miditra eo le antso miditra eo afandimby de manana eo amin'ny minitra vitsivitsy eo de rehefa mba afapo ianao de mba miditra andray ny hafa ny WhatsApp ihany koa afaka raisineo plus 261 32 11 62 80 iny antsefatsefany moa zany reo karazana vaovao sy fampahafantarana maro samihafa ifampisarana aminao ihany koa raha misy ny vaovao tsara ho fantatra ny an-tanàna any de tonga de mba alefa soa fa eto isika menakavy afaka mifampiaina. Efa misy antso efa vonomoniny io raisina ahoare miaraba re tompoko miaraba Ana resaka stade mamasina ngam tena mampahany tokoka tena tiako lazaina voalohany eto za hoe akotsina ny antia omolokasina tena de nina zavatra io efa tsy anaovana antasana rarao zany zalana anamboatra ny anaovana exposition hoe tsy sady hoe izay nanao io tatenareo hitanareo ohatrany inona mety station manday taxi volosy rehetra tanatsy eriana amreny hoe de hoe alao tsy fasinzany tena mampalahelo vaza tsy zalaty ny sport efa tena miazy zavatra fa nytevaviny de zay ny famitevitra amizay fa tena tsy mahita zalaty zany ny zavatra misy fahitan'olo mikasika ny tontolo ny fanatanjahanteny itsika nefa de isany manana taleta ary manana taleta maro manodidina zany resaka fanatanjahanteny zany raha ohatra efa misy antso afaka raisina ambadika eo de aoare raisina somatsara ianao tolorana ny araba ihany ko miaraba tompoko miarabe Allô, manaona tompoko salama tompoko so de tafiditra fa matafiditra lobo ena fotafoty mba nahita tampireo maly misy resaka hoe zony mpanjifa zany tsy le ohatrany zony mpanjifa ohatrany mazaka le hita fotoa sakoa fa zaragna marian'le fiteniny hoe
dimapolo sy eninjato ataoko tokony dimapolo sy eninjato ny vary rehetrarehetra oa tena ho za olona sifapolo vary le ragnaha fa tena mitentempoana fa io miakatra ary ny vary mampirisika ny olona mamboly vary fa raha ahiranao io alohan'ny olona mividy vary ena vidy vary eny amin'ny eny amin'ny enatsena zany ka za ohatra miteny aza mba mitentempoana raha ngale fa tsy mahafantatra fambolem-bary engamba fadifotandreny misy koa ny mpamokatra ny fiaramiasa tamin'ny gazety Tia Tanindrazana dia nisy interview natao tamina ingénieur agronome zay efa be ny tanàna taloha ary amin'izao fotoan'izao fandraisantsika dia natsondro zareo any Côte d'Ivoire hoe tena efa hitanay rangany ny fahaiza-manaonao antraikefanao fahavianao aty tarika sy zaratraikefa ary anao an'izany volovary zany amin'ny tany midadasika etrarehetra fa hatrany amina 15,000 hectara no aroso azy mbola ao anatiny ataontsika hoe filaran-tany eo amin'ny quelques hectares eo zany izy anaovana démonstration amin'izao fotoan'izao tena tany vao mifolahany io ary nanaovana hoe ahoana ny fomba hitazomana ny rano amin'ny kisilasila mba ahafahana mamerina indray mampiakatra le nappe phréatique zany zao le isan'ny ataony io ingénieur io dia zao fotsiny azy ny teneny urbrito raha vao iresaka fahafitatena ra-tsakafo dia zao ny zavatra tsy mila atao ary lara-pahamehana ny fanajariana ny tany dia meo ny fahafahana ahafahany tantsaha manana accès amin'izany resaka tany zany sy ireo anam-pamokarana fandraikan'izany fa raha vao misy resaka mihoatra an'izay dia resaka fampandriana drisa dia ohatran'izany koa le hoe raha vao miresaka hoe vary vahiny ianao ampidirina eto dia tsotra be mihitsy ary nahitsy ny tenany ritoky raha falomanana business zany business zany ozy izy fa nitsika eto dia efa ampy ahafahana mahatratra an'izany resaka zany araka nambarany teo hoe miakana betsaka amin'ny fanajariana efa nanao zany aménagement agricole zany tamin'ny fitonana rajonary mampianina le natao tany Marivoay dia natao ihany koa tany amin'iny faritra Tsimandrefana sia mahazo an'ny faritra ina le midadasika be le nanaovana todrano sy fanajariana tany le makamina rivorivony hectare iny sary an-tsaina ihany koa hoe ny toy ny resaka hoe vitrine de Madagasikara tamin'ny resaka fambolem-bary tolo raisiny ianao manao ana toko tokaso ianao manao ana mbola le hoe fanatanjahantena raha amiko tena tonga piarana misy setukalatika rehetra izy hoe lahara-pahamehana sa tsy lahara-pahamehana amin'izao fiainana iainantsika izao satria teo atsina ny volalany taminy momba le antanina ahoana mbola ho ianao manina indray le momba le inona indray le farony miakatra be aloha ny rano any amin'ny faritra atsimo any lazalazao ihany ny avana raha mbola tratrantsy ary zareo mba hitandrana satria tena manahirana be mbola afaka mandray antso tsika kay mbola midadasika be fotoana ahafahany eo maneho hevitra ao anatin'ity fiarahana ity efa io ianao io mandrosoa ary tafaferinary ndao ary momba le fanatanjahantena misy le mpanazatra manaraka matesitra zany dia anao tsy mienitsy hoe enina da ny olaolonsinina moa am'izao antsatotra iainantsika izao mpanazatra mpilalao reny tsy mahay samy mpanazatra tsy mahay misy mpanazatra malagasy teo amiko raha toko hoe mena any amin'ny 700 tapitrariary tsako hoe any aminao resaka baolina dia tsako hoe le réseau any aminao mihitsy ve no mahatonga le izy fa tonga dia miletika angela izy sa efa manomboka intelligent koa le appel raha vao misy resaka ohatrohatra amin'ny hafahafa dia tonga dia tapahany le antso miletika fotsiny ihany ve sa hoe ahoana fa zay koa leny mbola sao dia fa intelligence artificielle zany miaraba toko anaona toko hitanao zany sa dia misy manavaka avy any ambadika avy avy any amin'ny faritra Sofia tokoa miresaka zany tsika fa misy karazana noty fanapahan-kevitra ohatrany hoe miendrika fangezana ve ny ilazana asa fampiororona ve sa hoe ahoana mikasika ny antso antaripia amin'ny anao manjery tahaka anytony tompona andraikitra ara-panjakana préfet moa sa ino namoaka an'izay zay mihitsy tena mila hoe ny fandarana sy ny antso antaripia amaserany vitondrany miarana
ohatrany tentsika malagasy mihitsy hoe karazana fita tokoba tanindrazana satria ikanja mamasina ny asiny razana mihitsy na mpanjaka sy ny kabasy ny rehetra avadika valanompo tampoka be retoko karazana hoana ny fita sy azonao mihitsy homologa sy mifaverina amin'ny asiny za aloha ny momba niny zavatra anankiray ny laora nga hiverina amin'le taloha le izy de mety tena sy anarana ve nga manova nininy io ny gouverneur sy ny chef de région ny asara ihany le atao e fa tsy hitanao le ohatran'izay le zay le manatsotsotra resaka be fa manova zambongy atao ve tiako za ino ataova zany ange de hitanao ataova anao miaraba to eny tompoko andao azy momba n'le resaka baolina kitatsika le mpanazatra zany fa tsy ho vola gasy na karahamany fa tsy maintsy ho vola vazaha lanjam-bola tsika moa zao ty enanao tamin'ny mpanazatra vazaha taloha teo iny hoe inona ny vokatra ary ny hirahira iny ataoko hoe ianareo fa tsy zalo tamin'ireny mpanazatra eny alefa vany alefa za mipiatson'ny tety hoe zavatra atao hoe alefa zavatra mijanona fa tsy mandeha io mandeha ny kianja manara-penitra asa ny tsara ve ny tsy mahay ve samy mpanao ny tsy nahay ny tsy nalany amin'ny amin'ny any sarotra tena ataoko hoe sarotra zao miainana le fiebebonana atao be za mahajerenareo ange any any Mali ohatra mbola ataoko hoe ao anatin'ny fahatanorana mihitsy le nefa jerevony zavatra vitany faharoa manarakaraka raha mijery ianao fiara ampiasain'ny mpiasam-panjakana fa raitra tena raitra daholo mihitsy de raha ampitomoy ataotsika hoe raindy reny de ampitomoy roapolo fiara de tety ny zavatra vita ary ny zavatra zay volo zay a zavatra vita am'izay volo zay raha mitsaina-bahoaka andavanandro ka anjaratsika mieritety ary tokony eritreretiny gasy tsara hoe ahoana moa ny tsainany maly any ie resaka fiaranao de mampatsiara le zavatra atao tamin'ny fifidianana be ny tanana tao anatin'ny fotoana ny fampielezakevitra nisy kandida anankiray tamin'ireo fita mifaninana raha isika ny tonga eo amin'ny fitantanana tanàna dia amidy ireo tobila hoe voiture de anany be ny tanànareo fa aloha ny vola anaovana zavatra hafa mba hoe ho ampiasana amin'ny zavatra ho ampitompontsohany be sy ny maro ohatra zany hoe betsaka ny toerana toborano rehefa fotoam-pahavaratra dia hanampiana an'ireny na vitanana motopompy mba hanafainganana fanalana ny rano amin'ireo rano miandrona sy ny sisa fa mbola tsy mifanoto tsara moa zany le any satria heveriny sasany fa hoe inona indray ary tiako ny olona ary mila mitaingina an'ireny mba tena vitre fumé miaraka amin'ny blindage ndao asina miaraba tompoko manao ahoana mahafinaritra ragana le topra araka mantsika le zavatra atao ty-panjaka zany tena hitako hoe volam-bahoaka atiky akokely avaravarankely mahitalika zavatra vita zao voalohany am'zany zao fiazavea mamasina na andanina vola fitokoforoany ohatrany ke le colligeux ino zao io fa hoe miasa miny manandanifa ohatry zany le trano atao taremory zava tonga de kene alafotorotany apakotra maraina te orako nampiasana fitatorina de mandeha ndraiky zao le lazendrareo fa motorosy andanina vola nefa desiny lalakinatika fotika tisy raika zao de hoa zany manontany tena hoe tele fanjakana fa efa manao politika fahoany fotsiny sa ahoana zany fa le tena le zavatra ataony zany le fotodrafitra zatra atao zany tsy matana vahoaka tsy laka apena hoe mba manao manao lalana rehefa lalakrehetrarehetra mampatrea faritaakokapo alany mpizana iny andeo ataonao antotofanao ampianao ny mpanana vahoaka ampianao tambary vahoaka sy vahoaka afaka mbola manohy ianao rehefa aveo ho tonga de resina niasa manaraka raha mbola tsy tena vonina izy fa mbola manao échauffement sa hoana iny fa izy iny efa izy ty ndao ary manahoana tompo manahoana salama salama tsara tena mety amin'le kianjany bary azo ngamba tena sina bozaka safitra iny tena tsara amin'io
tonga de homologuer international vitanzay izay misy bozaka zafitra namana tena ao anatina alahelo mihitsy zany fa niohevitra zany efa azoko tsaina mihitsy kalma fotsiny kalma fotsiny fa mbola ho azo tsika ny homologation fa rio nge le vala samy balala mainandro rehefa tsy azo androany de ho azo raha pitso de tsy mahazo kivina amiraviravy tanana fa tsy maintsy mijery ny fomba rehetra ao anatin'izy fa zay fotsiny any aho hoe isan'ny fanambany ministre toy ny azahoan'io kianjo homologation ka raha mbola tsy tratra ary le satria hoe tena zao ny ataony zany nge tokony anao zavatra hafa aroa raha tsy tratra ny tanjona anatezay ray zay de faharoa hoe mba miandry fanazavana ny olona amin'ny alalan'ny fédération rehefa tsy hiteniny hafa inona ndray zany tsy nahazahoana le homologation amin'ireo teboka sivy sa misy zavatra hafa akoatran'le sivy hoe vita ny sivy fa nisy ray hafa ndray miforona de zay zany nge le mba hiandrasana satria raha hiteniny olona de ho lazaina ndray fa manakorotana saina de inona ndray toy ny fanambarana avy any amin'ny fahatra Sofia atony hoe raha misy fandaharana moa na amin'ny radio ka manakorotarotana hono zany le faneho-kevitra de ho toa raisina hotorona ka hoe manembatsembana zany nge le ato anatiny ato zany nge tena hoe raha lampanrenana asa de tokony afaina tao raisina aloha manaraka toko manahoana sahirana be tena tonton tena fona mihitsy tena niezaka ihany hoe nataony fomba rehetrarehetra mba hahafahana mahazo anao tsara fa tena tsy letika be tany le izy asa raha mbola afaka makatoerana tsara anao de mamerina miantso le izy fa manjary tena tsy hitafita tsara le zavatra tianao resahany miaraba tompoko salama tompoko salama tompoko manao zany any resako de terrain amin'ny mamasiny zany anankiray misy reo marika kely atao amin'ny fanjakana tonga ny homologue faharoa zany le mba resaka eto momba ny jiro tamin'ny taona 1990 91 tany nisy offre international anao jiro ny Comore de tao la Réunion nanao i Seychelles nanao Madagascar de ino izy nareo nitranga lasa Madagascar le marché satria nahoana landram-bolatsika ambany de iny ary de lasa Madagascar de jirama ny solotena tamin'izany jirama de tena teneniko anareo fa zany asa atao amin'ny direction misy ny jirama am'izao efa retraité avy nanaiky an'izao nanaiky amin'ny malagasy mivazaha tany Comore tompoko nanaiky mivazaha ny malagasy tany mahay nareo rangaha mahay nareo izay zany mba pitako tsara am'izao amin'ny jiro eto Madagascar de le resaka amin'le varika io zany amin'le businessman io rangaha business ka satria zao efa tenge nisy vitrine de Madagascar nge teto ray tonne 15 tonnes par hectare vita teto atsika raha ianao an'izany vary safiro zany apotika daolo ny tany eto de tsy fantatra raha vita 4 tonnes akory zany fa maninona le fifara inona tsarainy rehefa nisy 15 tonnes par hectare fa teto tamin'ny androny zatsy tenen'le filoha tamin'izany tsy fananana fambolem-bary sora tompoko ohatran'le zazana izy aloha hoe hitanao misy an'le tsika reny teny manentana saina filazany reny hoe Madagascar tsy maintsy mandroso zany zao le izy de raha resaka hoe tsy lahatra akory ny fanasana hitanao zany misy resaka zany ohatran'ireny zany ndry ahoana ry samy ny olona rehefa tonga eto de hoe malagasy mahay fa tsy manam-bola antolo raisina anao miaraba tompoko eny tompoko allo manao salamnareo tompoko e manao nareo tasika nytikanjambary atyranga ahono sy tena nampalahelo izy mano mararo ny foko lefa tsara be mihitsy taloha fa ty anaovana fitifity saky ny 26 juin ty
no navita tsara ro de kiteny satria eo manao le anaovana matso tsolana fa moina rehefa mba vita le matso de mikanja mitsonjombe anao manao fety be fa tsy eo anao manitsaka an'io normalina be raha izao zava-misy satria vola be tsy toko tsoroana no lany teo de zao zao izy zao tsy andraisana lalao le dinina natao amin'io ny tsara amin'io ngamba de ambolena artemisia de le kianjany andraisana amin'ny savona zay no mety amin'io fa tsisy fikatsony fa mahampimety sady mampalahelo inona indray natao india filoham-pirenena am'izao midaka inona indray satria nahazo loka tany dioman'iny raha mba tiamidesaka fa tsy miteny tsy ny volana zay ny zava-misy de zao anentan'olona foana mandeha mandrato lalao any ny vola be tokony hiditra ho antsika lasan'ny olona politika izy na tokony mena volamena 10 kilao 20 kilao ndray FIFA de eo mandray lalao raika tsy pirenena mety azany ny olona nao aterinao any daholo ary ny volamena de izy mandeha amin'ny tena hoe zao ny norme satria mbola misy kafe de mbola misy rafitra ambony kafe ihany koa ny atao hoe FIFA ao anatin'le izy de tsika inga mahazo an'ireny le hoe tetikasa FIFA goal sy ny sisa reny de tadidinao tsara tamina tongavany ACP Blatter teo tamin'ny fotoanandro zany le nisy litige be tamin'ireo fotoan'ireny aloha atao ny kianja satria io kianja ao mahamasiny io no tokony nandanina an'le vola de lasa nanditany amin'ny kianjara be manjara tany Mahajanga de nanaovana an'le tany nanaovana syntétique de nanaovana le nisy trano namboarana de tonga tany ACP Blatter tamin'izany fotoana zany nitokana an'le izy tany fa le vola tamin'le tosika fameno an'ny resaka kitra de tokony io mamasiny io zany tamin'izany fotoana zany io de anaovana tsy mety raha ohatra ka atao synthétique io tamin'izany ngany efa nisy histoire na synthétique voalohany de natao tany amin'ny kianjara be mananjara le synthétique satria fanolana be tamin'ny fihevitry ny fotoanam-panjakana hoe io koa de afaka andraisina lalao iny ty izy rugby de atao bozaka io de sinisisa fa tamin'io mbola tsy navozina am'izany filaza le izy afaka nandray lalao rasa-pirenena nanao tao Sénégal nanao tao Côte d'Ivoire nanao tao Guinée nanao tao Ghana tsisy resaka ninina vita fa tezekiny atao ka tsy alovinina raha n'le totalim-bola tena navita kianja anankiroa za zoko maninona tsy nanao tena soa mandrakizay de midika tanin'olona soa mandrakizay io rehefa io tena ilain'ny fanjakana zavatra ilain'ny tombontsoa amin'ny besany maro de afaka nalainy na afaka nanao kianja tany efa misy rambo le vita eo de zay le izy hoe alain'ny fanjakana de anaovana kianja de mety efa balamy tonga amin'ny foana ampijery na ho ataonao ary atapiketra reo rehefa raikitra le izy tonga amin'ny foana tonga amin'ny foana ampijery ndao satsia izy miarava tompoko manaona tompoko manao mana allo finarity apikely le teo voatany adina Brésil rehefa nanao toko ino adinareo fa ngajo efa tsy voatanisa tsony orga Brésil rehefa nanao toko fa noho ny kitianareo ale izy de tsy azo anaovana Maurice la Réunion Como tsisy efa be deaibe raha ny tantaran'io resaka hoe kianja mamasiny io ary nazahoantsika vokatra nisy fotoana ihany koa tsy namokatra fa nasanna zany efa nanaovantsika daholo zany zany ataoko raha ohatra io kianja io tena jereo amin'ireny kianja zany aty Afrika fa tena hoe tena afaka nanao raha ngatsika hoe tena soa mandrakizay nanaovana kianja vaovao tena vita raha ngale izy tao anatin'izay fotoam-potao zay tena ao amin'ny safidy zay tianao mihitsy ina amin'ny makety tianao ina indray zao vaovao io talaka masy de eo aloha mba tena inkitikitiana va tsy azo tenenina veny hoe mandalo manao eny tompoko allo eny salama zareo io zany zao malaza baria kianja badre tokony fantatro tonga fanjakana hoe lahara-pahamehana ve zany misy afy lahara-pahamehana fa hina mibarimbary zany zao ka tsy mety mandeha mihitsy io satria zavatra aminay traika moa izy ena koa zany de zao hoe rovina amin'ny malagasy vo tena hosarotiny amin'ny tany raha mieritreritra ny olona tika amivela sy miretrarehetra zay efa mitanga te de mitanora am'izao ve morona am'izany sa tena amle teneny hoe tsy maintsy ny olona fa bagasy ny karazany tetetety de zao zany nefa raha tsisy zao tsy misy zavatra nama zao motataro fandraiky de rehefa tonga ho fifarana ny mandaa io satria ohatry ny azonina hoe tsy lotana mihitsy vahoaka de mino ana fa ampiakatra an'ireo olona mipahilanitra ndraiky tady hevitra hoe mbola mahazo mijanony amindray izy mandritra taona manaraka nefa ny olona lampanireny io aivany ino na ro olona ndremitra mamevana azy am'izany hoe 20 centimetre vi zatra efa hita zao fa mandika an'ala fa tsara raha iny ary midika anglisy de zao
ianao vahoaka madinika tsy raha iny mihitsy fa olon-dehibe volanina olon-dehibe eo dia tsy miteny zay ny tena hoe rovina ny dasy zany vao tena isy révolutionna hoe ataon'ny dasy momba an'izao hoe fiainana firenena zao efa tena fotsiny firenena tsy hoe no mate ezaka iteny an'izany fa le zavatra hitainanao tsy mandeha amin'izay lohan'ny hitanora ihany dia mieritreritany hoe ahoana fihinanana izany jinery zany zay mahatonga an'ilay hoe mba $1,000,000 isan'andro ary zany ny vola hoan'ny isam-batany ka inona ny sehatry ny fiary misy teratany malagasy mba mahazo tombony an'izany de fa tsy tapitapotika na sehatry ny vanilla na sehatry ny jirofo na sehatry ny kakao za miteny hoe rovina ny gasy zany vidiova ny say atakatra an'izay hoe fitiavana zao sa hoe avy alao hoe vinanao afa iva io a minonareo anzava tonga 2026 efa io avy indray izy hoe ampiakatra an'ireo mpahay lalàna reo raha mbola velona ireo dia areo indray ny ampiasaina ahoana reny atao hoe aloritsika aloha rangana araka doka mino koa mila mivoaka mety efa siepitra be oky sy aombalaka fotoana ionanao amin'ireo mpiandraikitra ny Fun Club any Top Radio fa nazavazavaitsika teo ihany moa satria inona le izy fanna sa fun ny fanna na ny funna dia tsy dia tena hoe mifakaiza loatsy ny fanna zany a dia le hoe Club des Admirateurs fun le FUN dia hoe mba misy zavatra tena mba mampiombona atsika dia ny Top Radio moa zany dia isany mifoy an'le hoe fanabeazana dia mino zany fa zay isan'ny zavatra anankiray isan'ny mampiombana atsika dia mifanabe dia ny Top Radio dia isan'le manao an'le hoe malagasy mifanampy sy mifanondrotra dia mety misy zavatra mety mahasoa zany fampizarana ao anatina zay mety mahasoanao ary zay le izy satria zay tompo koa dia isan'ny tian'le hiran'ny bako amin'le rastas Monique igny Monique and the Quality le hoe tsy hitondranao mausolée zay le izy hoe amin'ity tany ity no zarana ny tena fitiavana ary zay dia isan'le mandala n'le soatoavana tena malagasy le atao hoe fihavanana sy firaisankina ka izay indrindra na tonga le safidy hoe andao tsy ataontsika Fun Club le izy fa ataontsika Fun Club dia aza miteny mihitsy hoe fa maninona atao teny vahiny fa maninona raha atao teny malagasy dia izay nge ny ilananao ora pitso hoe tongatsika dia miresadresaky nareo sy ny tompona andraikitra ao anatin'le izy hoe ahoana masoa inona ny atao dia izotra maka isitsika ny taona raha teo mbola voavolana roa miaingy eo amin'le fahatelo satria izay le izy a raha miakabahana magomana telo dia lasa ndao zatsy lasa le antsara miarahaba ena ary salama ohatrinona aloha mividim-bary any aminareo sao dia efa mbaniana fa nga mbola tsisy efa misy vary vao am'izany sa mbola tranaty efa misy vary vao efa misy vary vao am'izany sa mbola varitra anay dôla ngao ary raha efatratrano ianao androany malany eo amin'ny toko hoe alany enina kapoka isan'andro eo ianao enina kapoka rehefa mananika any amin'ny bavo efa kalasa androany ohatranay tolonle mpiasa tekoiny angamboko amin'Andriamanitra fa tena efatrefatra ihany efa dia akinan'Andriamanitra fe fa zalo manentana an'le atoko anankiray zany amboly azy tsy tomony tetiny anary raha magnadio masarikaranareo zay tsy sarom-piaraha-misango zavatra ho an'ny tontolo iainana zany nahadidy lehibe fa ny firenena zany satria tanindrazanay raha mahany ty fa le pambleka zany za zany tena mba miteny mitsy aho hoe mba tsy atao alasafady izy tena fa voalohandrara tena ara masy izy le azy fa antaranaka fara mikipy ao arinao hoe itoan'io familetazy zao hoe le keto atsika ary mivomba be atya olana fasa vo tena
farazitana ny olona ny masamizay tena mafy be aloha ohatra tapaka izy e mandeha tsara foana ko ny famboleka azy tena dito amin'ny firenena zany raha ry anentanana zay tena manentana mihitsy eny fantatra iny zany fa le hoe ny atokotiko Madagasikara dia mboly azo any Amerika Sina ny tena mba zava-dehibe zao anatin'le izy dia milamina ao anatin'ny fifamoivoizana satria eny any mba tsisy fiara maty eny amin'ny lalana mandeha makany zay mankoatra ny fantranga tamin'ny fotoana tany aloha tany misy camion mibahana tapoka famboleka azy tompoko io ao an'ny tontolo eny aradidy eny ary miarabe manahoana zany de tene tapiana tamin'ny njapian'ny tampampilalambavony amin'ny njapi anankiray na ny karaman'ny premier ministre sy ny gouvernement tena mitsangana raha fa tena firenena zay fa ohatra sao dia mbola sany tombontsonan'ny olona dia raha tanavarena azy ny mpiasa mpanjakana zay natretinday mandeha fa anatin'ny fifotoana mba niakatra metsika itsy etreretanao mba miaina ihany am'izany zany raha zany mba kidy tena fiainanao l'inflation isan'andro isan'andro mitangana dia mitangana salana raha metrena mbola raha vola ray alina mbola tia mbola mahafita zavatra mbola etiny mihitsy zao mitondra roa alina ianaraka ina dia tapitra dia manarakaraka zay moa ny amin'le homologation alikana zany onao dia raha tsika malagasy rehetra amizaka io zava-mitsy zay alista mbola tamin'ny andron'ny lela générateur zany fa nafinahity zany itirybola teny mikamba be mamasina tamizaka taravatiny dia zay moa firenena mandroso dia ratsika rehetra amizaka farantena farantena iny amin'ny tadidika oksy ndao ary tena mbola afaka mamerina anao raha mbola misy zavatra mbola tianao ampitena sao dia mba mahasoa koa zany hoe tena rahanao anitsy a dia izao ny atao ndao zany izy miaravatarahoana tompoko manahoana resaka le homologation ny baria fotsiny hoe ohatrany nahadinika fotsiny hoe hatrano zay mitondra ny alfrediny fédération na ohatrany tsy homologie mihitsy ny kandro amin'ny baria tsy hoe misy antony koa ve any amin'ny kasy am'izay na tsy rao mantsy 2005-2006 nisy matsa tam'izay jusqu'à foty angamba nanao amamélodie asavoty dia radio STF dia nisy maratra teo dia nisy eo natahotra daholo hoe hidy amin'izay mahamasina kanefa ohatrany tsy dia nisy fiantraikany tamin'le izy fa ohatrany hoe novofom mahamasina dia ohatrany mahagaga koa hoe ny ex-ny président kasy eto amintsika izy koa ohatrany lasa député zany dia tsy mamehevitra mihitsy ve izy hoe zao atao na izao atao ohatra mahavariana be le izy monsieur Alfred efa miteny hoe n'objectif an'iny anao iny kana 2025 dia mbola eo ihany izy nefa ny ankoatsary niala tamin'ny nametapelany nenazy mbola nitariny any amin'ny mondial indray zay koa ohatrany antsika tokony ametapelany izy ny mpiaramiasa fa ohatrany tsy mahatafavoaka kory sotra tompoko ny fédération reny zany le hoe rafitra olympique efa taona fepitaona iasan'ny filoha raha tsy misy fampangaatoerana zany iny loha zany lafiny anankiray igny raha mametra-pialana ray izy a resakafo manahoana izy ho an'le namana teo tsy olona hoe misy Alfred ny problème anio fa le hianjo mihitsy misy zavatra tsy mety eo zany misy zavatra fepetra takin'ny FIFA sy ny CAF eo atsika teraka tsika gasy raha ny ty sy ohaty velany fidiriko anazy raha le zavatra eo velany reo ohatra hoe ny bozaka ny gratin sy ny sisa raha mijery anazy efa ty ananana fotsiny de hitako hoe ngamba fa mahafefepety io fa mety ny fototry io zavatra io mihitsy no manahirana zany amin'ny tinako ny de tsotra hoe vita sinoa io de manaona tsara moa ny produit vita sinoa izy ny gasy manaona ozy ny gasy rehefa zavatra vita sinoa eto Madagasikara mora simba de io zany vita sinoa de tratany hoe mora simba izay ny fandraisako an'io ajano koa an'iny
faly be raha matoy ministry finance fa hoe niakorden'ny FMI am'izay lay FRD sy faiky miaraka zay ny totaly 300 dollars. FRD sy faiky koa miaraka raha tsy diso ny tadidiko le faiky io $100 fa tokony ho azo tany amin'ny volana septambra io fa lasaky mihitsy hoe ny fahaizana azy de tsy azo tany le vola. Le FRD tokony efa nivoaka tany amin'ny mois de novembre 2024 io fa tsy haiko hoe débloqué ve zany za sa nakordena samy hafa ny hoe efa débloqué le vola sy hoe nikeny amin'ny FMI be de be pitsopitsony fa raha nikeny le izy de mbola raha manara-dalana koa midébloqué n'iny vola iny mbola misy petra milany ka tsy azoko mihitsy ny hoe inona nampigesta be n'le ministre rehefa hoe nikeny FMI sy banque mondiale fa le kongetose en plus aide budgétaire iny fa tsy aide au développement de tsy haiko hoe makaiza mara zany tsy kemena kavitilo fa de azahoazaleo zany sy filona zay nao fanotaniny solo tokoa le vola reny nge tsy tokony hipita amin'ny tany satria vola famehan'ny tany fahadiran'ovana zay fotsiny lizy de raha zany hoe tena hoe mipitapitaka satria nahazo le vola de pitapitaka satria fahadiran'ovana eritseritra mihitsy tsika hoe tena vola famehan'ny tany mahatra fahadiran'ovana mihitsy inge zany resaka hoe resaka résilience mba ahafahanao zany miaritsetsina sy miaritra zany le FRD de ohatran'izany ny faiky tena le hoe tena raha zay le raha dika am'le teny fampiasa am'zao de tosika fameno le satria anao tena tsy afaka arangana rehefa kahetsekila netsy nge ny banque mondiale mbola avy nanao tatitra hoe tena ny malagasy de mahantra eo amin'ny $2.5 isan'olona eo zany en moyenne no mba vola etrehany ny fiainany ny olom-pirenena tsy ny olom-pirenena ny olombelona de mba misy zavatra tena hoe faran'ny tokony ho sitrahany de eo zany trano fonenana eo ny ara-pitsaboana ny fianarana de ny sakafo de zany rehetrarehetra zany le eo anatin'io any amin'ny 19 amin'ny constitution de manana didy lehibe am'zany ny fitondram-panjakana ao anatin'izy de samy mametraka fanontaniana aiza hoaiza zany le izy ndao zany raisiny anao olo miaraba tonga cyclone ny any amin'ny ranomasina fa mitondra orana sy rivotra be miaraba efa saika kivy ihany fa mila manam-panantenana foana ndao ary ohatrana ndray tsy efa natao hoe tsona ty fa hoe manala azy akory sanatriana hoe amin'ny zava-dehibe fiainantsika hoe momba nle tranga Barea za manokana za tena tia baolina fa tsika mora manadio teny tsy mba resahantsika hoe misy faty olona eto mijery gazety zany ianao eny amin'ny anina eny lafika nefa mahazatra kasa mahity telo maty may tao an-trano fito accident ohatrany hoe eny amin'ny gazety ohatra nefa lasa mahazatra hoe maty amin'ny Amerikanina nefa reny firenena ray maty efa midina ny fiainam-pirenena zany mba tia apatsiaky iretsika fa misy fianakaviana tena mbola ory very fady aman-janaka tao amin'io Barea io mitokana io de misy maty misy baolina teo misy maty fa raha misy amin'ny maty teo ary za de makasitraka an'le kafo mihitsy sisy mauvaise foi ny azy fa le issue de secours ny tena tsampy ny terrain efa tsara mbola nititihana ndray tsy hany le izy fa le issue de secours ny bus ara misy hoe issue de secours tena le teo amin'le fahafatesan'ny olona mihitsy antotsika mba hiara ory am'zay ory marina fa tia baolina fa tena tiako le fanapaha-kevitry le kafo aloha fa de ahita olona ohatran'ny trompy ahita olona ohatr'ireny rary ohatran're mandela reny io zany raha tsy le ary amin'ny lohany loto fihavanana tsy tiady eritreretra fa zaza mandeha afaka sorona daholo manko zany rehetrarehetra zany io raha hoe kianja mazaka hoe 3 arivo jereo zany isan'le match an'izy zao Real de Madrid izy iny raha bola kitra miazy ngefa firy andro meloa de efa alefa ny tapakila de efa tapitra de hoe tapitra ny tapakila ohatran'izany koa zao mijery spectacle tsy amin'ny Palais des Sports
nisy njakatiana zao le tamin'ny herinandro to efa fotoana lafy de efa tapaka tsisy mandeha eny atoerana tsony hoe mbola andeha eny hoe mbola hitatapakila efa tapitra de efa zay zany de efa tsisy miditra tsony ao de ahoan'ny baolina kitra de misy an'ireo le fanzone mety atao any amin'ny toerana hafa ho an'izay mpanaradia tsy afaka tafiditra ao anaty kianja de any izy no mijery baolina fa hita zany eny ivelany any any amin'le fanzone any zany de any izy mijery le amin'ny écran géant de tamintsika efa nomboka nanoa zany tamin'ireny fotoana ireny misy any Talatamaty any Anjiny tsy haiko aiza daholo misy an'ireny écran géant reny ijerena le baolina ho an'izay tsy tafiditra ao anaty kianja mba ahafahana misoroka an'le fibosesehana le gestion l'izy mihitsy ny hitako hoe problème tamintsika teto fa ity mety zavatra fa zay ny ilana le izy tsisy niteniteny tsony teo raha vanana zavatra zany tao amin'ny fédération baolina keo hoe inona tsy nahazo antsika le homologation bozaka le sud de secours araka ny tenen'le olona teo ny resaka mesure de sécurité ny resaka rano raha sanatrika misy inona le bouche d'incendie mandeha tsara sa tsy tapaka miaraka amin'ny de jirama koa le izy satria mila bouche d'incendie raha sanatrika misy zavatra ohatran'izany hoe ahoana ny resaka inona tsy mitondra fanazavana mihitsy mba azarao vaovao zay ry fédération tena hoe tompotra azarao vaovao izy ranga hoe ahoana eny tompoko salama tompoko manahoana efa tonga soa ianao de andao azy salama e salama be ty afa fanviana kely ny ohatra ny dimasy kely le anda hoe firenena fa tamin'ilay minisy matery inona ny teninjara iny hoe lasan'izay miresaka sario mamasy io zany misy tantarany be da be ny mamasy ny tantarany mamasina de mila averina aloha ny kianja atao kianja municipal mamasina fa atao kianja municipal mibaly azy zany ohatra ny kilodisy fa ny teo amin'ny an'ny fafantaky raha tiana omboso zany aname de averena aloha no fotodratratra mampanjaka ny teo amin'ny anina vaty no vaty tao totony kritiza zany le vasimasina toa sa ahoana tao zany ke efa nyteniko hoe averena amin'ny asiny fa zao hoe isena zany zany mala hitako ety aminay hoe tia boty misy ampidovola zarazara haiko hoe izy any mizara mino any présidence isa lambahoaka fa tina de aina ohatra ny ambaravarakely tika mbaza ty am'tazany de mianaranao de mahazo bloc zao anao ty aminay ity zany zao fa ty azo bliky le vola nefa io vola averina fa zay vola vaky mondialina mahazo dimy alina sy firo ety tan'olona io koa mbola tidina koa misy mahazo an'io fa de koa de tonga amin'ny fizaranao le tany de tena mahagaga zao tonga de ozy izy le olona io ny anjaranay ampieragany ty malaky tonga fitiva ala izy dabateo fa de ty zavatasy hasina ny fototeny mahamasina zay fa tsy haiko fotsiny hoe maninona ho any misy hoe ty hoe plan A zay manina tsy misy plan B sa tena tsy maintsy io ile hoe kotoka ekoty vola tsy toko tsy foroana angeriny le tena natotona atao sy nasisika atao zay edika le kotoka ekoty de tsy maintsy io ohatra iny na ohatra iny ay fa tsy afaka nisy option hafa ve natao le mikasika an'le izy mba ahafahana mampiatrano lalao raisam-pirenena de zay le izy fa eo motsika mahita izy andao za tsy izy miaraba tompoko eo azafady salama eny ary teteretonareo misy an'le fomba andrivareny hoe tany amin'ny kristina hoe indrina moa ndara ina an'izay familiarany reo rehefa mampifona reo fangaro hoe mila an'le famatsiam-bola ndray nefa ohatrany hoe valin'le banque mondiale CFM ndray fanomezana an'le vola de hoe mizesta ra hoe io fa azo de vola fa zao nefa nytenyle fatomatsika ny teny hoe tsy ho afaka zany karaha-mbola fampivarahany reo de ohatran'isy zany tsy mba ampiterin'le mpanoana azy hoe inona moa ndara ino andreo de ireo ve vola samiliara nka no angatanao amindreo tsy vola be zany ay tsy mety any zany tsy le izy fa tsy maintsy hivedadina ihany lay vola tsy maintsy hindrana ny vola ihany fa tsy araka le fitenenana hoe tsika tsy mihindrana vola amindreo zany zay mety resaka ny olona efa saika namoy foly izy amala izy saika efa tsy azo ndraindraiky hoe nge reny mety na micro de miteny eo foana fa ndraindray tena tsy zavatra tsihitra aloha fotsiny ndao za tsisy salama miaraka allo manao ary
rehetra dia resaka be amin'ilay kianjam-bary. Zay nge tsy te resaka anizo ao ary rehefa tsy nahazo homolocation zany dia zay fa homolagina ny azo. Fa mihitsy zany homolagina andrekaika zay nge androany resaka farany aniny fa le izy manahirana va ohatrany hoe ampitoviana ny etsy na ny ivelany fa ny olona tena sarotiny raha teto Madagasikara hoe tena mety mbola afaka nanaovana hoe zao de kerena ny olona indry anaiky salama tompoko Allô Ie. le famille hybride. C'est effectivement les ténéreux, moi tout j'en ai fait autre chose, les fois pas de l'euro, les autres de la ténéreux. Parantena marque, mais carassambar et nanatika tous. What? Et la ratane nanatika tita fun, c'est où le technicien, tika mana na tena mana na pizza, quand la sarukta, voir tablis, ambola samendo par lava. Isa natao fandamateto fa 1300 ndrojomena tena manatika ista fa hoana moa voatery anafatra masomboly any Chine nefa eto amintsika tsisa raha ny filaran-tany ny olona menanao na tena nanatika vidibe tsy lahatra amin'ny fanontany azoko tena nefa dia zay moa zava-misy fa dia tsika ngamba ny tsy maharaka tsika taty arivo fa misafa mila va izy ie tsy lahatra ho amin'ny fanontany zay le izy resaka zao koa matsy le zay le resaka fanajariana ny tany resahany iny hoe taloha ny fianakaviana ray manana tany amina 10 hektara miteraka 3 ka hatramin'ny 5 dia midiviser par 5 dia le 5e indray zany na le tao interiny miteraka dia iny eo ihany tsy miotatra mihitsy le fialara-tany hita zany tsy lavitra avy mandanana hoe tsy ambody adina mbo manarina etsy tadiko zao mbola nianatra tany akazo tena midadasika be le tambara dia vita ihany fianarana dia misy fitsipika 5 teo amin'le tambara mahitsy mitoraka dia zao le izy efa manao rambole ny apahany amin'ireo apahany efa tsy ambolena varotsony zany efa manomboka maty ty fotsiny dia forofony toaka amin'ny tena dia zay le mahatonga le teknisian andresahana amintsika hoe nivoarianina hoe avy aty satria jereo manino eno nge mijery ny fambolena any Vietnam any Chine any tena amina hoe tena zavatra kely dia nanontany an'le teknisianina mihitsy nanontany an'le teknisianina ingénieur ny agronome hoe Betsileo izy manao an'izany manomboka avy eo vakina karatra atsimo zany mahazo an'ny Betsileo hatrany Ambalavao manao an'le fambolena amin'ny akipa amin'le teza tendrombohitra reny io izy fomba anankiray ahafahana mitazona ny rano ary mampiakatra le nappy phréatique zany tsy mba hoe mba homandy foana ny tany satria ny volovary ihany koa tsy voatery ao anaty rano foana izy manlaitsy ny mandapiakatra n'le izy misy fotoana le izy mba mila mafana ny volovary dia zay zany le zavatra anankiray zany hoe manana manam-pahaizana antsika manana teknisiantsika manana efa ao anatin'izy manana tany mbola betsaka azo ajarintsika nitsika mbola vao misy ampahafiriny tany azo avolena nge mbola hoe eo amin'ny 1 million 200 million 300 mille hectare fotsiny nge nitsika mbola vokitika fa ny ankoatra zay zany zao mety mahatonga ny olona hoe ny egyptianina dia mikasanao fambolena midadasika any amin'iny district any Sakara iny ny sinao dia manao fambolena vary amin'ny dadasika amin'iny fahatro mena be iny ohatrany efa mamariparitra dolo ny olona ndretiny ny olona nge mahita tombony an'ity tany malalaka io ny arabo efa polipôly filaza ve zany polipôly zany taloha mitilitily zany endao sa tsisy eny tompoko dao ary fa tavavelona ianao sotra betsaka ty amalana baraingo any anatin'ny feolona be loatra le fanontaniana mipetraka efa manina fa manina itsika zany mamaly izy atsinjalana amin'ny saitsika fotsiny hoe asiana masomboly manamina dia tsy avy ny olana dia mandatsakorana hitana fo mamaly izy amin'ny saitsika tsika dia rovintsika vo anaiky fa tsy vita ny saitsika tsony ny tany lasa mivazahany efa voasoratra daholo zany miafa firenena ho izy ioty ny arenanareo fa nareo hitaza-potsiny zany nge le zava-misy amin'izao fa le izy raha izay fotsiny dia mampatahotra be fa virivirina fa amin'ny andro iverenanareo amiko izy Jehovah na zay etrontsika zany hoe miala taniny zany tsika dia mifandray amin'izay koa hoe mifankazara amin'ny tsy to dia hiadanareo rotsakorina nge avy amin'ny pahary tsika zany hoe tsy tadola aka ny tany zay le fampizarana foana hoe zay zany ny antony reporetanindrazana zay ny antony ny relationtsika mipahary mihitsy no ratsa
dia anjaratsika mandinika inona ry le fadiny ka ataotsika zay fa dia mirafo atsika dia zay le fantariny zavatra rehetra dia azofonao zay tsara. ao nary retina metraka mandrapitaka zay zany sotra tamin'izay vita ao mba zavatra tsara no zay zany no mba ho raisiny de ny tsinety dia alao iny anaraka an'le ranorikany ananiny le izy dia metraka mandrapitafa ao amin'ny alatsinaindray no mampamangy ihany koa ny volana febroary zay indrindra de mampahery hatrany andreo fianakaviana zay misedra fahasahiranana vokatry ny rivo-doza am'izao fotoana zao tsy de aty an-tanety ny foibe an'le izy fa reo ataontsika hoe tafitra sy ny rotsakorana zay nany amin'ny fahatra atsimo sy afoany andrefanosy iny zany dia efa miakatra de miakatra mihitsy ny rano ary na ny ranomasina rehefa miakatra tanety hatrany Morondava ka hatrany amin'ny distrikty Ampaniany Intapolo hatrany amin'ny Saint Augustin any Toliara faharoa sy ny sisa reny de mety misy mandray atsika ihany ny sasany am'izay afaka mandray amin'ny alalan'ny internet fa mampahery azy ireo ary iny anie mba hisy vahaolana angena ihany koa raha mikasika an'izay indrindra fa ho an'ny fianaran'ny ankizy amin'ity androany ity moa no farany inscription ho an'ny CEPE amin'ny volana Jona zany fanadina zany no tanterahana mametraka mandrapitafa mirary farany herinandro lavitry ny ratsy fa de mirary soa amin'ny alatsinaindray